Vatsympana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Amin'ny anaran'i Jesosy, hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, hanambara ny fahagaganao rehetra aho, ho fary sy ho ravoravo aminao aho, hankalaza ny anaranao aho ry avy indrindra aho, satria lasa niodina ny fahavaloko, ny repirepy izy karingana tsy eo anatrehanao. Amen. Zany salamo abidia fideranan'Andriamanitra izay mpitsara marina, izany no hoentina hiankalazana sy hanomezana voninahitra ny anaranao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina amin'ity maraina ity. Mampiseho ny fahatsarana ianao ka mbola nahazahoana tsiraray avy izao tombon'andro izao maraim-baovao izao. Miarahaba anao ampanetretena reto olom-bovonjy, reto namindranao fo, ioby anao sy hitsaokanao, ikikika sy hiantso mafy hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Haidino ny fanahinao masina Jesosy, ho an'ny tsiraray avy, izay mandray izao vatsim-panahy izao, mba hitondra hery sy aina vaovao ho anay tsiraray avy ania izany teninao izany. Ny mpanomponao kosa Jesosy dia hamasino, tendreo ny lelako, hanambara ny fahalehibiazanao sy ny fahagaganao. Ho anao rery ihany ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ny dera sy ny hatsara ny voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen. Ry avy malala rehetra ao amin'ny tompo, ho antsika izay mandrea sy miaino izao vatsim-panahy izao amin'ity maraina ity, manonina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana ny fanahy masina. Ampifaliana no ahafahako miantrano ao an-tokantranontsika tsiraray avy amin'ny alalan'izao fifandraisana izao. Tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny bokin'ny Galatiana toko 2:20. Galates chapitre 2 verset 20. Rehefa hita dia vakintsika amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo, lay tompon'ny teny. Voaombo miaraka amin'ny Kristia amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo, dia hivelomako ao amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra, izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izay nosoratan'i Paoly apôstôly izany dia mampiseho mazava tsara ny herin'ny hazo fijaliana, ary izay indrindra no mitondra antsika amin'ny lohahevitra hoe ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, toerana iray ionana amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, ary koa fisarahana amin'izao tontolo izao. Voalohany indrindra dia ho jerevantsika hoe io hazo fijaliana io tokoa dia toerana iray izay ionantsika amin'ilay mpamonjy sy mpanafaka antsika. Teo amin'ny hazo fijaliana izay namonoana an'i Jesosy Kristy no toerana nionantsika tsiraray avy taminy. Teo no nitondrana sy nametrahany tsiraray avy ny fahotany sy ny hadalany, ireo zavatra tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ireo fahazaran-dratsy maro samihafa.
Andriamanitra ilay marina sy masina mantsy no nanasazy an Jesosy Kristy zanany noho izany adalantsika rehetra izany. Hatramin'izay ka hatramin'izao ary ny mbola ho avy. Jesosy Kristy no mijery sy honenantsika dia nekeny nitondra ireo tsy fahatanterahantsika rehetra ireo teo amin'ny hazo fijaliana. Mba tsaroantsika moa fa avy eo dia Jesosy Kristy Tompo no niara-ny fahadezeran'Andriamanitra izay tokony niantra tamintsika tsiraray avy. Voaheloka izy teo amin'ny toerana izay tokony hisy atsika ary niafara tamin'ny fahafatesana izany mba hahatonga ny zanak'olombelona ho voavonjy ka mino azy. Noho izany ny hazo fijaliana dia toerana sy fitaovana iray nahatonga antsika ho voavela heloka, handray ny famonjena ary fiverenana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra iray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ny faharoa dia ny hazo fijaliana dia fitaovana iray manasaraka ny kristianina sy izao tontolo izao izay tsy mino fa mandahan'Andriamanitra. Akaiky ny Jesosy Kristy dia afaka miaina eo anivon'izao tontolo izao ny kristianina araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tsy hampiala azy eto amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Izao tontolo izao mantsy dia mampiseho ny heriny sy ny famirapiratany, maneho fa izy no tena tompon'ny fiainana. Hany ka maro sy vitsy no voatarika hanompo, maro sy tsy vitsy no voatarika hanompo sy hanaraka ny fanaony, nefa milaza fa mahafantatra ny anaran'i Jesosy, nefa dia kristianina anarany fotsiny. Ny kristianina nefa dia tsy afaka hiala amin'izao tontolo izao fa kosa efa misy an'i Jesosy Kristy Tompo ilay mpiaro azy. Mba tsaroantsika moa ny voasoratra ao amin'ny filazantsairan'i Luka 7:4-4. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny vahoaka nankahala azy dia nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe tsy manaiky anjakan'ny lehilahy iny izahay, dia Jesosy Kristy Tompo. Hitantsika mazava anatin'izany ny fandavan'izao tontolo izao, izany fahefan'Andriamanitra iray izany, ny fandavan'izao tontolo izao, ny herin'ny hazo fijalian'i Jesosy. Satria efa feno fankalana sy tsy fitiavana ny fony. Ary mbola ny hamafy aza ny nahazo an'i Jesosy araka ny lazain'ny filazantsarany Jaona 7:15-5, manao hoe ento, ento, homboy amin'ny hazo fijaliana izy. Izany koa no mbola tanterahantsika milaza fa mpino na kristianina. Satria isaky ny manota sy tsy manao na manatanteraka ny sitrapon'izao tontolo izao isika, dia voaombo mandrakariva Jesosy Kristy Tompo eo ambony hazo fijaliana. Vokatry ny tsy fisian'ny fatahorana an'Andriamanitra nefa, tsy tsapantsika ve fa mahita sy eo anilantsika foana Jesosy, fa adalana
fotsiny ny fankafizana izao tontolo izao. Ary mila mahatsiaro tsika fa aza manantena ny hita izany tena fiainana izany, aza manantena ny hita fiainana amin'i Jesosy Kristy Tompo, raha toa ka mbola eo amin'izao tontolo izao. Ny sainao, ny fomba fiainanao, ny fanahinao, azadino ry havako malala fa ny azo fijaliana sy ny fanantonantsika ny azo fijaliana izay namitany Jesosy ny famonjena ka nandraisantsika izany famonjena izany, dia mampiseho fa io fitaovana io azo fijaliana io no mampisaraka antsika amin'izao tontolo izao. Ny azo fijaliany Jesosy Kristy Tompo dia azo antsoina hoe arma à double effet, izany hoe fitaovana ahafahan'ny olona iray mihavana amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary koa fitaovana izay mampisaraka atsika tsy hanao ny fanaon'izao tontolo izao intsony, na dia eo aza ny fomba maro izay izy toman'izao tontolo izao atsika akafy azy. Fitaovam-piadiana dia izao, raha mbola mankafy izao tontolo izao sy manao ny fanaon'izao tontolo izao, andeha hiazakazaka eo amin'ilay fototry ny azo fijaliana mba hahafahantsika handay izao tontolo izao. Ary izany no nahatonga ny Paoly apôstôly ilaza ao amin'ny Galatiana 4:4 manao hoe: fa sanatria raha mba misy ataoko rehareha afa-tsy ny azo fijaliany Jesosy Kristy Tompontsika izay nahavoaomby izao tontolo izao tamin'ny azo fijaliana. Ry kristianina avako, ry mpino, ataovy reharehanao ny hazo fijaliany Jesosy Kristy Tompo. Fa fitaovana iray izay ionantsika amin'Andriamanitra iray, ary koa fitaovana iray izay mampisaraka antsika amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, isika kosa dia hiazakazaka sy hatoraka mandrakariva eo am-poditry ny azo fijaliany Jesosy. Vavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay io, nampahafantaranao anay tamin'ity andro anio ity, nampatsiahivanao anay ny hery, ny lanja n'izany azo fijalianao izany. Fitaovana iray mahery vaika, ary toerana iray koa izay andraisanay ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay, izay santarinay sady denimbola ety ambony tany izahay. Sambatra izay Jesosy manana anao, fa isaky ny banjina izany azo fijaliana izany izahay tsiraray avy, dia atsiaro mandrakariva fa efa vitanao ny famonjena, ary anapony tsy hanao ratsy intsony, fa hanana ny fahatahorana anao. Rehefa mibanjina izany azo fijaliana izany izahay, dia atsiaro koa fa ianao Kristy no antony havelomanay, ary efa tafasaraka amin'izao tontolo izao izahay. Efa feno ny fitiavanao ny fonay, ka tsy izay intsony no velona, fa ianao Kristy Tompo no velona ato anatinay. Ampianaro ny tsiraray avy ara Jesosy, hiazakazaka eo am-poditry ny azo fijalianao amin'ny fotoana rehetra, mba hatsiarovanay
izany heriny azo fijalianao izany. Misaotra Jesosy io, mankasitraka ary ilay mpamonjy ao. Ho anao ny dera ny aza, ny voninahitra mandrakizay. Fa ho tanterahanao kosa ny tsodraninao masina manao hoe: izao Jehova no iaino azy, izao Andriamanitry ny Israely tsy ahafoy azy. Amen.